Niala daholo ny tahotra, niala daholo ny fisalasalana, niala daholo ny enatra fanisaroma ny fanahy masina izany ary dia nanomboka teo dia nanana fanapa-kevitra anambony tompo aho. Ary rehefa teo dia izao tao anatin'izany teo amin'izany avoana izany natsapa aho zavatra tsy mbola fantatro sy mbola hitako niteny tamin'ny fiteny tsy mbola haiko maro samihafa aho. Ary dia izao nandeha feo fifaliana nampahery aho hoe mandiana izany maniraka anao ombanao aho. Ary tapitapoka teo dia izao tonga teo amin'ny fandriana izay natoriko aho. Ary dia tao anatin'izany nananarotan'Andriamanitra satria mazava ny nanodidina ahy, nanomboka tsy hitako ilay lanitra, nanomboka tsy hitako Jesosy, nanomboka tsy hitako ilay Andreny. Dia teo ambon'ilay fandriana aho dia faly aho satria nisy hery tsy mbola trapakaloizay ary izany nameno aho. Ary rehefa afaka izany dia nahiratsy ny maso dia maizina ny nanodidina ahy satria tany amin'ny tany efatra maraina tany. Ary dia natahatra hoe fa ahoana indray aty amin'ny ty nefa fatao amin'ny tsano izay nisy aho, tao amin'ny sambra izay nisy aho, fa no fahitako an'ilay maizina dia ho ia hoe maninona indray aty amin'ny elo aho. Nanomboka teo aty mivavaka indray natahatra mafy aho hoe naveriny tompo indray aho, lasany amin'ny elo indray aho, dia nitomany aho, dia nibebaka, dia hoy aho mantsy amin'ny tompo hoe tompo omeko anao ny vatan'oramo, omeko anao izay rehetra anahy tompo, omeko anao daholo ny andro na ny fotoana na ny andro na ny minitra na ny sekonda sy anaty omeko anao amin'izay. Vonona Jesosy eo kristianina mandra-pahafatoko aho, vonona tompo ho tanora ho ampiasainao manerana ny zao tontolo izao, vonona Jesosy eo ho vavolombelonao manerana ny tany, vonona tompo ho ampiasainao amin'izay. Tao anatin'izany dia nanomboka ny tonga ny maraina niseny tamin'ny 5 tamin'ny 9 ary dia hitako aina velon'ny tompo aho. Nanomboka teo dia tonga ny namandratsy, tonga ny namako nilaza tamiko andondra itoy anota satria tsy fantany ny zavatra niseho dia ho iamatry any namako tsy anota intsony aho anolo tena ho an'i Jesosy amin'izay. Alleluia. Tsy anota intsony aho anaraka n'Andriamanitra amin'izay. Teny memeny namako nga anao pastera indray, nga anao pastera indray zato izy nga hivavaka indray dia ho ia hoe hivavaka aho aho. Naneso amin'ny namako, nanetsika ny namako nefa dia ho iamatry izy ireo hoe zavatra naseho an'ny tompo aho tsy naseho any anareo fa raha ny zavatra hitako mahatsy ho hitanareo dia anaraty amiko koa ianareo fa no tsy fahalalànareo dia ezaka ihany hitantara anamboara aminareo ny zavatra hitako. Ary dia toko ny namako nisy mbola namako izay fotoana voatonako ihany fa nisy mbola miavinava nefa mbola matoky ny tompo fa manova andreny koa Andriamanitra. Tao anatin'izany dia nitonga ny herinandro tsy mbola nitantaraiky tamin'ny tatako sy ny mamako ny zavatra niseho ary ny mamako dia nilaza dia niteny tamiko satria niovan'ny fiainako. Nanomboka teo dia natramiko daholo ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia niteny tamin'ny tompo hoe tompo inona ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ato amin'izao tokantrano izao, zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ataoko. Dia nilaza ny fanahy masina manao hoe zao raha tia anaraka ianao, raha tia hanompo anay ianao teo daholo ny fitafiany izao tontolo izao aminao ao zay zavatra amin'izao tontolo izao toy zany ary piteo zany zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra piteo zany fa tsy akasy tsara reny. Nanomboka teo dia nanay fanapa-kevitra niteny tamin'ny dadako aho, niteny tamin'ny mamako aho, mama andoro ny fitafiako aho. Ary dia olo mamako fa inona ianao nandoro ny fitafianao dia ho ia hoe anolo tena ho an'i Jesosy amin'izay mama. Dia olo ndraiky hoe olo ndraiky manao hoe ny olona izay manova fotsy sy nandoro lamany zany fa hoana ianao ny andoro lamanao dia ho ia mantsy mamako hoe an'izao tontolo izao re fa raha misy olona ty izao tontolo izao tsy ao anatin'ny fitiavana ny ray Jesosy ny tiako mama, tsy tiako tsolo izao tontolo izao anompo an'i Jesosy. Alleluia. Anaraka an'i Jesosy aho nakatoaviko ny baiko izay napetrako ny tompo tamiko satria nahoana teo any an-danitra nakatoaviko ny toro lalana fepetra fako miditsy ny lanitra pitehako sy amin'izao tontolo izao nafoko ny zavatra rehetra anompo an'ny tompo amin'izay aho. Tao anatin'izany dia nipitehako izany gaga ny dadako gaga ny mamako dia nanontany aho hoe fa inona ny zavatra nisy teo amin'ny fiainanao mahatonga anao an'olo tena tahaka an'izao dia ho iamatry any mamako zany ny zavatra nampiseho an'ny tompo aho tantaraiko aminareo rarehefa tsy andro ny mamako izay tany ampiasana terivery ary dia namonitry daholo ny olana tao atokantrano nasaina ny fianakaviana andrehan'izany ary rehefa eny ny fianakaviana eny ny ray aman-dreny izany nanomboka teny izao tapa-kevitra ho an'i Jesosy daholo izy rehetra. Alleluia. Tena ho an'Andriamanitra ny reko izay miverin-dalana ny zanako ny zoky
izay verdalana nanapa-kevitra ho an'i Jesosy. Fianakavianay izay tsy manino an'Andriamanitra tao anatin'izany dia nanomboka nanolo-tena ho an'Andriamanitra avokoa. Ary tao anatin'izany ry hava-manala nandeha ny fanindriana, nisy ny fitrapana mamay tao anatin'izany satria tsy manana-pitafiana sy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tao anatin'izany. Izay fotoana nanotako dia dia amin'izao tontolo izao miainako tamin'ny fahazana-dratsy dia fitafiana tsy mety tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Za dia tia lamaody tia jerijerijo reny ny fiainako solisolo fitafiana foana isaky mba irana metsena dia atsanona leny anankiray fanindray nanaovana izany ny fiainako. Lany tamin'izany ny voly, lany tamin'izany tsy rehetra mba hanana ary tsy mba nisy zavatra nitsangana mihitsy satria nahoana potika izany fijerijejojo izany ny fiainako. Tao anatin'izany anefa izao nanentsika ny fianakaviana, nanentsika ny namana, ny teny tamiko manao hoe malasa dalaka ny mivavaka fa ahoana ianao, zao ve ianao ny mivavaka, zao ve ianao dia izao, zao ianao ve milaza fanahitany lanitra nefa dia tsy hovain'Andriamanitra. Zao ny fiainanao satria nahoana patalohako tany amin'ny sekoly tamin'ny 15 taona dia lobaka teny anankiray izany sisa mba fitafiko tao izay mba mifanaraka ny sitrapon'Andriamanitra tao dia pataloha velondirana izany rehefa niantokantona kely dia nampiko kapa skobido kely izany tsy kivy tamin'izany nefa fananompon'ny tompo ihany. Alleluia. Tsy kivy ampitoroteny tsy miova ny fitafiko fa manasa misiko na rehefa manasa lamo na dia nanentsika anaza ny olona anompo an'i Jesosy fantatso mantsy fa lanitra ny riko tsy mampaninina na dia mahanitra sy fadilanovana azy fa dia izao nitorony amin'i Jesosy ihany ny fatako hitona ny olona hitona fana ho any an-danitra ihany ny fatako tsy nahoako izay falendrehany Yesu laty izay nataon'ny olona rehetra. Atio areny nefa tsy nisaina tsy asolo fiainako tsy mivaky loha izay rehetra hoe asolo fiainako sy apetiny fiainako dia izao tenin'Andriamanitra ihany nalaiko manao hoe na tsy hitaza ny tompo hoe katsahako ihany ny fandrakany sy ny fahamarinana manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Tao anatin'izany tena nampo ny tompo tsy amena ny mpanompony omenatra sy tsaba amenatr'Andriamanitra natobako ny tompony fitahina maro samihafa solon'ireo fitafiko maro samihafa raha nandoro amin'izany fitafiko izany dia tonga ny devoly dia nilaza nanao hoe ary tsy hoe ny vatany izy ireo fitafiana hoe dia doranao, ireo fitafiana hoe dia pidianao toy ny pataloha tony izao tahaka ny jeans tsy tenjy anaovanao fa ny fiainako ny teneniko tahaka n'ireny jeans lamody reny asa fa misy mantsy hoe jeans anaovany tanora zazalahy reny borosajojaky reny kiraro be reny nanaovako teo aloha ary dia reny zavatra maro samihafa reny ary dia reny nasotoan'ny devoly reny dia vidiana lafo vidiana vola lafo ary dia ny vidiana mihitsy izany satria nahoana izany ny fiainako dia voatakatsy foana izany ary ny devoly mihitsy dia anisan'ny sponsor manohana satria nahoana fantany fahasavatany ibanelonelo dia mahita vola foana hivitanana dia zavatsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra reny. Tao anatin'izany nefa dia rehefa tonga ny devoly miteniteny tamiko hoe pitianao ve ireo, toranao ve ireo dia hoy ny fanahy masina manao hoe piteo raha tia hanaraka ianao tsy atakalo amin'ilay fitafiana lava ny an-danitra rehetra fa misy fitafiana sarobidy ary izay homenanao tsy mety simba mandrakizay mafimafy lelelora lasa. Alleluia. Niovan'ny fiainako pitehako izany nyroako ny devoly ary dia izao lasa ny devoly nanapa-kevitra aho afaka izany zavatra rehetra dia nitahin'Andriamanitra ny fiainako izay rehetra nangatahako dia nomeny tompo aho. Alleluia. Ary dia hoe tsy foana tsy akory ny fitelezako ianao amin'ny tompo fa miandriamanitra miara-talana amin'ny tompo ary rehefa tena masina sy mianao famasinana ninninona natanao amin'Andriamanitra dia azonao izany. Misy ny lehilahy misy ny lalahy anabavy dia milaza tsy mba mahazavatra amin'Andriamanitra matena mbola tsy mahazavatra amin'Andriamanitra dia izao mbola misy fahotany satria nahoana na dia ilay fosafosaina tary ambadika tariny azy rehefa mirava amin'ny fivoriana direct reny ampifosafosa dia voasoratra ao anatin'ny bokon'ny fiainana misakana ny fitafiana re dia fosafosinao an'ilay pasteur izay mba mitory-teny aminao mba mitondra ny fiangonana ary dia mba manisoanao nefa dia izao ananao izany soratan'ny tompo izany rehefa mba misy ny zavatra matiry ianao dia mangataka amin'Andriamanitra ianao dia kivy ianao satria tsy mahazo avy amin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra amin'izay afasivy amin'ny 50 dia milasa manao hoe ety nielokareo mampisaraka aminareo amin'Andriamanitra reo dia fahotanareo ka tsy miaina izy ka raha misy lalasana bavy na dia fahotana kely azy dia mahatonga antsika tsy tahin'Andriamanitra mahatonga antsika misaraka amin'Andriamanitra
amin'Andriamanitra ary mahatonga antsika tsy ray amin'Andriamanitra. Dia miezaka ianao mivavaka tsy mahalala n'inona. Dia aveo ianao kivy makataka amin'ny Tompo. Tao mahita rahalahy ianao ianao tahiny izy. Mahita ny anabavinao ianao tao tahiny Jesosy izy. Satria nahoany vonona manamaso teny isan'andro re dia omeny Tompo izay ilaina. Dia kivy ianao mahita an'izany dia hoy ianao hoe tsy mamaly vavaka Andriamanitra dia very-dalana ianao ry havanao. Aotrika ho masina androany. Alleluia. Aoko masina amin'izay androany. Raha dia zavatra amin'Andriamanitra dia aotrika ho masina ao amin'Andriamanitra. Alleluia. Dia hiasa ny Tompo tiany heriny izy. Izay zavatra niseho fa tiako mba hanentananao fofoy alohan'ny ravantsika mba hidina ny fanahy masina aminao, mba hamenono ny tanorantsika na ny lalany vavy na ny raim-pianakaviana na ny raim-pianakaviana dia mba azo an'izany fanahy masina Andriamanitra izany. Alleluia. Fa sabidy mandry ny manana ny fanahy masina. Mihoatra noho ny harena, mihoatra noho ny vola, mihoatra noho ny zeverin'ny olona fa mety eto amin'izao tontolo izao ny fananana ny fanahy masina. Ary izao rehefa malalo rehefa manana ny fanahy masina ianao, tsy misy trondro makivy ianao, tsy misy trondro manosory ianao, fa fifaliana mandrakizay dia io ny loharano men'ny Jesosy ianao, dia loharano mitondra fiainana mipoboka ao anatinao izany. Mafimafy. Alleluia. Alleluia. Anazy izany ianao androany dia hoy aho hoe hotamana ny fanontona ny Tompo ianao, hotamana ianao. Alleluia. Tsokivitsony ianao, tsoreraka ianao, vahery ianao, mba ho lehilahy mahery Jesosy, vehivavy mahery Jesosy. Dia taveronana Jesosy mamonjy eto amboman'Andriamanitra androany dia anokatra izy ny fifohazam-panahy eto androany. Alleluia. Ary izay tsy mandehandeha foana ary miandro ny baiko ny Tompo izay na azo antsika ny pasitera mba ho akaty aminareo mba ilaza n'izany zavatra izany na ny tamin'ny Tompo hoe sitrako avy Andriamanitra no akanisako any amboman'ary dia namaly ny Tompo. Nisy ranomasiny rahalahy sy anabavy maro tao sy nitako fifohazam-panahy, misy nitomany tao mba nitaraina satria nahoana vavaka sisa no antenainy mba hanaovan'Andriamanitra zava-mahagaga. Dia izao sitrapoko mihitsy no aniraka anao any anambara n'izany zavatra izany. Ary izao vonona hitany tanora na lana vavy aho raim-pianakaviana anokatra ny fitahina androany. Maro ny sanazay vavy. Alleluia. Tsy novefa natenany ianao ary hoy amantsy ianao vao tonga teto manao hoe tsy maty antoka ianao raha tonga eto andray zavatra fa amin'ny Tompo ianao, zavatra tsy mbola tsapanao, tsy maty antoka ianao fa fahasoavana tsy famindomboly zao rahalasa anabavy io. Dia antsika Jesosy mamonjy Andriamanitra maro ny zavatra nenantsika, maro ny zavatra neretantsika, fahoriana, fijaliana efa noety ny fiangonana Jesosy mamonjy. Milaza ny olona manao hoe somary ny hoe tsofotona ny an-danitra hoe nanesoeso antsika ny olona, nandatra antsika ny olona ary dia voly dia miezaka nanapotika ty fiangonana Jesosy mamonjy ty fa nandreny feo any Tompo andray andro manao hoe ty anareo dia mivavaka ao anareo masolevina ny fononareo na dia misy zavatra nataony devoly, zavatra maro samihafa samy hafa teo amin'ny fiangonana reny zavatra hitanao reny dia izao hoe Andriamanitra dia izao tsy manadino ny fiangonana Jesosy mamonjy. Mafimafy. Tsy adin'Andriamanitra ianao, tsy overomainy ny fanompoana ho an'ny Tompo dia nomporofona aminao mantsy iveretanao io, io fijalianao io, fitomananao mivavaka io, fanendrian'ny fianakaviana na ny mpiray-tam-po samy manenjika antsika avokoa, samy manao izay azony atao mba hanakananao tsy hivavaka ianao nefa ahoana tonga ihany ianao. Dia mety milaza ny sasany Tompo dia tsisy fanantenana intsony ve hoe ela ihany izy izany ry hava malalo. Ilaza tamiko ny Tompo fa porofony izany napahitana zany mba hampaherezana amin'ny rahalasa anabavy rehetra manelana ny Madagasikara fa mbola amin'ny Jesosy mamono ny tanan'Andriamanitra. Alleluia. Tsy manatohino anareo izy, tsy manatino antsika Andriamanitra fa izao ihany fihapetran-takiny mila miaina amin'ny famasina tena isika. Raha teo mavavantany lanitra ao tena hitany izy mivady mikopakopa-tanana ary dia milaza izy mivady manao hoe tazomo tsara ny fotom-pampianarana ry Jesosy mamonjy eo, tazomo reny fotom-pampianarana sy napetraka totsy ny tady voana matsy ny tanora misy miaina amin'ny faratsiny ry tanora zazalahy, tanora zazavavy miaina amin'ny faratsina sy ny fahotana. Misy mantsy ny tanora tady anao ny fisy sitrapony zao tontolo izao hiaina amin'ny
fanapolo an'izao tontolo izao, iaina amin'ny fitiavana an'izao tontolo izao. Tiako nefa no milasa aminao tanora, mba efa tanora nanao sekoly lahy ty any ianao tao anatin'ny fahazazana. Reny sekoly lahy tsy nataonao reny dia hitan'i Jesosy reny, ary efa voasoratra tao anatin'ny boky ianao nafanafody tamin'ny fanomponan'ny Tompo, fa no nietsaketsaky ny devoly d'izao tonga ny devoly hamotika anao. Nefa d'izao tsy adinon'Andriamanitra ny hafanaponao tamin'izany fotoana izany, fa androany Andriamanitra na dia niezaka ny efa natevina anao azany devoly dia anangana anao ndray izy. Tiako milaza aminao amin'izao fotoana izao fa dia hitany tanora zazalahy sy ny zazavavy eto Andriamanitra. Dia anangana tanora mahery eto manarina Andriamanitra androany. Azo isa any anay mila fanaka madio Andriamanitra, sy tanora sy filalaoto, sy tanora sy tifitany, sy tanora sy tifahotany, fa ny olona tena vonanao sitrapon'Andriamanitra dia milaza fa ny masina manao hoe tahiny ady izao voly manampy an'izany izy. Mafaly tanora vezany, tanora vezany, tanora vezany, izany tanora teo ampiasain'Andriamanitra. Tsanara kely tanora lavavy teo ampiasain'Andriamanitra. Tiako milaza aminao tanora fa tia hitanao Andriamanitra amin'ny fotoana izao, tia hiasa amin'ny fiainanao izy. Maromantso tanora eto amin'izao tontolo izao, ianao fahazavana ny fiangonana Jesosy ao eto amin'ny manarina, mba te hiteny aminao, mba hapotika ny sainao.